Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nidina nijery fotony nyzany zava-misy tany amin'ireo mponina ao anatin'ireo fokontany. Voakasiky ny fitrandrahana fasemainty tanterahany Toliara Saintsa ny ministry ny Arena Kibontany sy ny solitany farany herinandro lasa teo. Nisy tao anatin'izany ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny commune Toliara sy ny orinasa australiana lehibe iray any antoerana. Jemi Mara Daniel kosa indray no tatitra izay vaovao izay amintsika ny tokantrano. Ankoatra ny etra alohan'ny orinasa lehibe mpitrandraka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana dia isan'ny mitondra fampandrosoana eo amin'ireo toerana voakasiky ny fitrandrahana koa ireo orinasa lehibe ireo tahaka ny Toliara Senja izay any amin'ny distrika ny Toliara Faharoa dia manome tantsorika an'ireo mponina ao amin'ny fokotany dia ny fokotany ny Ranobe sy Ankily Manilika izy ireo ao ny Masimboly ny fanavaozana ireo foto-drafitrasa maro samihafa izay ahitana ny sekoly. Tombotsoa ho an'ny community regny nomenareo anay regny tanterahanareo ka tsika aza mety rebereben'olo aza mety angadalain'olo fa enkegnontsika reo zato isanjato hagnasoa faritsy misy antsika ty amboaronareo zany sezin'ny lakilasinay reto amboaronareo rahay vovo agnamboaronareo rahay lakilasy ndraiky fa tokotany lakilasy ty mbo malalaky eto agnamboaronareo rahay tragno bureau fokotany. Araka izany dia izany misitraka tombontso mivantana amin'ny orinasa fitrandrahana ny vahoaka sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Atao anatin'ny 20 taona hitrandrahan'ny orinasa Toliara Saintsa fasemainty dia hatramin'ny $700 ny tamberim-bidy azo avy amin'ny fitrandrahana Arena Kibontany izany hoe $30 hatramin'ny $220 isa-taona no miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ity orinasa mpitrandraka ity. Mibaiko anay ny filoham-pirenena hoe tsy misy teny midina izany amin'ny vahoaka fa mandeha maka ny fotony mijery ny tena zava-misy satria maro ireo atao hoe mpanatsafa, maro ireo olona manaratsy an'ity projet ity fa misy ihany koa tena misy endrika tena olana ka izay no natao izay fanapahakevitra hidina aty ifotony rehefa nazo izany ny atao hoe tsodrahan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ny gouvernement taray manontolo mijery hoe inona marina ny tena zava-misy dia reny efa hitantsika reny amin'ny ankapobeny zany dia faly ny vahoaka ty. Nandritra ny fidinana ifotony no tanterahan'ny ministry ny Arena Kibontany sy ny solitany tany Toliara ny faran'ny herinandro teo dia nisany koa ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny commune Toliara sy ny orinasa australiana base Toliara izay natrehan'ity ministra ity. Fiara-miasa mitentina hatrany amin'ny 50 tapitrisa ariary entina hanatsarana sy hanavaozana ireo foto-drafitrasa ampapandrosoana eo anivon'ny commune Toliara. Fa ny alohan'ny fitsidihana izay notanterahan'ny ministra tany Toliara dia nitsidika tao ilakaka izay sopotry ny fitrandrahana safira eto Madagasikara ny tenany.